Ao anatin'ny herinandro ny fifandraisana isika izay tondra antsika ao amin'ny lohahevitra indray hoe ny ahafahana manompo sy mandray anjara amin'ny iraka. Tiako ny hanonona vavaka mialohan'ny rosotsika lalandalina kokoa koa manasanao ary. Raha tsara indrindra izay any an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao satria tombontsoa anay ny mandray izao taridalana izao hanamafisana ny finoana ary indrindra ny amin'ny iraka. Koa midiran-tsetra tompo ny alalan'ny asan'ny fananao masina indrindra ny amin'ireo tenin'Andriamanitra, ny teninao zany, ny soratra masina izay andraisana ny lesona rehetra. Tonoina ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Noventesina teto talohan'izao fa maramiaina finoana isika dia mahazo antoka ny ho avy. Mahatonga antsika ihany koa ho fitaovana mahomby am-pelantanan'Andriamanitra ny amin'ny fitoriana, fanapariahana ny fahatsaraan'Andriamanitra izany dia ny filazantsara. Marka 4:12 ka ny 5:15. Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mahatsapana zany iraka izany ve ianao, mahare ve ianao amin'ny finoana fa miantefa aminao zany antson'Andriamanitra izany. Mety mieritreritra ianao hoe ahoana ny ahavitako an'izany, mety mieritreritra ianao hoe za mbola tsy malama ny vavako amin'ny fitorian-teny. Misy ataontsika hoe taridalana hahatonga antsika tsirairay avy ao anatin'ny toe-tsain'ny fanompoana ary andray anjara mavitrika amin'ny iraka izay miantefa amiko sy aminao. Voalohany dia ny fahatsapana ny antson'Andriamanitra aloha. Zava-dehibe io satria eo no manomboka ny antsoina hoe fanompoana an'Andriamanitra. Ny fanandramana Isaia ao amin'ny Isaia 9:9 ka ny 15 dia manao hoe inty aho, irao aho. Tsapanao ve ny antson'Andriamanitra? Tsy mbola mamaritra izy aty am-boalohany hoe izao na izao fa miantso izy. Ahatonga azy, ahatonga anao ho fitaovana mahomby eo am-pelantanany ho amin'izany fitoriana filazantsara izany. Ahatonga ny tokantrano izay misy anao, izay misy ahy mba ho ivon'ny toeran'ny filazantsara. Zava-dehibe zany satria ny fahatsapana ny antson'Andriamanitra, ny fahatsapana iraka dia mahatonga ny fahavononana, mahatonga ny fankatoavana ho amin'ny fanoloran-tena. Zava-dehibe zany satria eo indrindra no mahatonga ny olona iray ahatakatra manao hoe inona moa no fototra iorenany zany filazantsara izany. Efa noresantsika izany talohan'izao ary eto indrindra no anamafisana fa miorina amin'ny soratra masina satria famarinana no resana. Ny filazantsara dia famarinana izay hametraka antoka ao am-po sy ao an-tsaina izay rehetra mandre ka manaiky azy. Tsy maintsy mazava izany hafatra izany. Ary eo ihany koa no hoe mifanaraka amin'ny vina sy ny sotoavin'ny fiangonana izay iombonana izany. Zava-dehibe zany satria tahaka ny feo voarindra. Tsy voazao tsika no nahalala fa misy ireny antsoina hoe antoko-pihira na choral. Misy ny feo voalohany sy ny manaraka dia arindra izany mba ahatonga ilay feo ho misy antony rehefa enoina. Ary mitohy ihany ny dingana satria ho an'ny olona iray izay mahatsapa antso dia tsy maintsy mampiorina ny filazantsara izay hoentiny amin'ny mahafamarinana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra, avy ao amin'ny soratra masina. Ary izany dia mahakasika ny antso ho amin'ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana. Misy ny manana fanomezam-pahasoavan'ny fitenenana,
misy ny mety manana fanomezam-pahasoavana, fanolorana, fandraisam-bahiny, misy karazany betsaka ny fanomezam-pahasoavana. Ary izao ny fanambarana ao amin'ny Korintianina voalohany, toko 2:10, izay rehefa vakitsika ny andalateny ny toko manontolo dia mitanisa ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanan'Andriamanitra ampiasaina mba ahafahana manaparitaka ny filazantsara. Ny andininy fahaefatra dia hoy izy hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Tsapanao ve ny fanomezam-pahasoavana zay anananao? Efa noheverinao manokana ve zany? Fa atolotra noho ny fanompoana an'Andriamanitra mahasoa antsika any amin'ny fiainantsika andavanandro ireny, manana endrika talenta. Fa atolotra kosa mba ho tsy hijanona fotsiny na ho voafetra fotsiny eo amin'ny fiainantsika andavanandro zany, fa miditra any amin'ny asa fanompoana zay ombonantsika eo anivon'ny fiangonana. Tokony ampiasaina avokoa ny fitaovana rehetra azo ampiasaina mba ampitana ny fahazavan'ny famarinana eto amin'ity tontolo misy antsika ity. Zava-dehibe zany satria Andriamanitra mihitsy no manamasina ilay talenta zay ampiasaina ka mahatonga azy ho azo hotononona ho fanomezam-pahasoavana, indrindra fa ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Aza adinoina fa iraka maneran-tany no ny entsoana azy sy ny entsoananao. Aza mieritreritra hoe za ve eto amin'ity toerana misy aty, ahoana moa ny ahavitako ny asa ho maneran-tany? Ny zava-dehibe dia zao, ny fahatsapana antso dia ahatonga ny olona iray ho amin'ny fanoloran-tena manokana. Ary zao ny fomba anambaran'ny soratra masina azy ao amin'ny Matthieu 5:14 hoe ianareo izaso ianao zany no fahazavan'izao tontolo zao, tsy azo afenina zay tanana miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia miasa be mihitsy, tsy ny zavatra fizika ihany tahaka ny hoe boky sy ny sisa, fa ny fitaovana rehetra, fa misy ihany koa ireo ara-teknôlôjia zay fantatsika tsara, indrindra ny resaka tambazotra an-tserasera. Azontsika atao mihitsy ary tokony entanina manokana mihitsy ary zany ny fampiasana azy ireny, satria efa haintsika ny mampiasa azy ho an'ny maha-izy antsika, ho an'ny namantsika, ho an'ny mpiaramonina amin'ny fomba isan-karazany. Dia antsoina izaso ianao hampiasa azy ihany koa ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Efa mba nanandrana ve ianao hoe mizara andininy eo avy eo amin'ny soratra masina, eo amin'ny mur, na eo amin'ny story, na eo amin'ny any am'izay mifandray aminao any amin'ny MP any, amin'ny alalan'ireo tambazotra isan-karazany. Raha miresaka moa tsika hoe MP de mety hoe messenger zay, fa azo atao koa ny mieritreritra hoe any anatin'ny WhatsApp, any anatin'ny TikTok sy ny sisa. Fa zao efa mba nampiasa azy ireny ho amin'ny fanambarana ny afatry ny filazantsara ve izaso ianao indrindrandrindra. Ny antony dia satria efa manao zany isika ho amin'ny fiainantsika andavanandro, koa inona no mahasakana antsika tsy hampiasa izany ihany koa eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ilaina ny fanetrentena, satria rehefa voaindraindra loatra ny maha-izy ny tena dia takona ny maha-izy an'Andriamanitra eo amin'ny fiaina. Ary izany no tiantsika ho entina mbavaka manokana, satria ny iraka zay ny entsoana sy ny entsoananao dia iraka zay hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, kanefa antoka ho an'ny hoaviko sy ny hoavinao. Koa sitrako indrindra ny hitondram-bavaka an'izany, manasa anao am-pitiavana ary mba hiombona amin'ny vavaka zay tononona. Andriamanitra ray ny tsara indrindra sy any an-danitro misaotra anao ny amin'ny fafana manana ny fahatsapana antso. Misaotra anao ihany koa ny amin'ireo talenta sy fahaiza-manao rehetra zay azo atolotra mba ho fitaovana momba ampelantananao.
ho fitoriana ny filazantsara, fanomeza mipasoavana zay voamasina satria natolotra. Omeo fanetrenitena ny tsirairay avy. Ahafana mampiasa ireo fitaovana rehetra koa mino matoky izay. Fa izany antsonao izany dia tsy ho avelanay ho raraka an-tany, fa ho raisina iham-po ka hiteraka fanavaozam-piainana tsy ho anay ihany fa indrindra ho an'izay rehetra mifampikasoka aminay. Tonoana mivavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.